Ny fampozinana ara-tsakafo dia soritra aretina mitovy mitranga amin'ny olona roa farafahakeliny izay nihinana sakafo misy otrika aretina teo amin'ny toerana iray ary tamin'ny fotoana iray. Ho fisorohana ny fampozinana ara-tsakafo, ny ministera fahasalamam-bahoaka dia manolotra anao ireo FENITRY ny fikarakarana sakafo madio sy Azo Antoka. Ho anareo mpikarakara sy mpikirakira sakafo rehetra, vadio ny mandrora sy mandrehaka amin'ny toerana fikarakarana sakafo, ny mifoka sigara sy mihinana paraky na mamy mandritra ny fikarakarana sakafo. Manaova aron'akanjo, manaova saron-doha satroka, manaova tampom-bava ary aro-tanana madio. Fadio ny ho-tanana lava, maloto na misy vernis. Atao ny fadiovana amin'ireo toerana andalovana sy hikarakarana ny sakafo mandra-pahatonga ny an'ny lovia. Ho an'ireo fitaovana rehetra hikirakirana sy hikarakarana ny sakafo, sasana amin'ny savony ary kobanina amin'ny rano madio sy Azo Antoka. Mampiasa robinet na koveta telo raha tsy misy rehefa hanadio fitaovana. Ho an'ny akora fototra rehetra hanamboarana sakafo, fadio ny mampiasa akora simba na efa lany daty. Fantaro ary ireo fomba entina hikarakarana ny sakafo. Arovy amin'ny hafanana sy mivovoka ireo sakafo mora simba toy ny hazandrano, vokatra azo avy amin'ny ronono, mayonezy. Mampiasa vitrine madio sy misy sarony aoriana. Raiso amin'ny sotro na sotro rovitra madio ny sakafo. Tsy maintsy ambara ny tompona andraikitra ara-pahasalamana ny tranga fahampozinana ara-tsakafo.